Vous savez que dans quelques jours, on va terminer la commémoration des cérémonies pour la guerre de 1914-1918. Pourquoi tirailleurs sénégalais à Madagascar? Eh bien parce que pendant la guerre de 14 et après, on a appelé tirailleurs sénégalais tous les combattants qui venaient d'Afrique noire, puisque les Malgaches avaient eux aussi l'étiquette tirailleurs sénégalais. Momba ny androany zany tompoko dia momba ny tirailleurs sénégalais dia izy io misy enina amby telopolo misy an'ilay panneau dia momba ny tantaran'ny fandraisan'ny sénégalais anjara zany tamin'ny ady lehibe voalohany tanomboka tamin'ny 2014 zany ka hatramin'izao miaraka amin'ny ONACM dia misy fampirantiana ohatran'izao isan-taona. Ny tantara moa zany samy manana ny samy manana le vakony dia ireo ny angatahana fiara-miasa zany hoe matambatra ho anankiray zany izy ireo mba tena tantara anankiray tambarana zany no aseho amin'ny Malagasy.